miaraba antsika hatrany amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo ampifaliana foana ny izarana momba ny fanahy masina. Androany dia ny lohateny dia hoe parakletos, teny grika izy io nanambaran'ny mpianatra nanambaran'i Jesosy Kristy tompo ny amin'ny asany fanahy masina nampanantenainy fa hoirahany eo amin'ny mpianatra. Tsy hamelinareo kambody aho izy nanambarany ihany koa hoe raha tia hainareo dia zangataka amiray diza ndia fa mpananatra hafa sy eo aminareo. Ary dia satria persona ny fanahy masina dia nohariny mihitsy amina persona anankiray izay nanana ny toerany tamin'ny vaninandro to anatin'ny kolotsaina grika tamin'ny vaninandro izay nanambarany Jesosy ny amin'ny fiavian'ny fanahy masina ho an'ny mpianatra, ho an'ny fiangonana. Tamin'ny vanim-potoanan'ny kolotsaina grika dia toy izao ny fitaizana ny zanaka mpandova tamin'izany fotoana izany. Misy lehilahy anankiray manan-janaka lahy izy ohatra izay mitendreny andova azy dia tsy izy ny tena mitaizana iny ny vantana fa ny riny mba olona tena mahavita tsara n'izany, afaka ampianatra, afaka norohevitra, afaka hitaridalana, afaka ampahery ary afaka ihany koa ary isahana tsy hoe ny fanabeazana n'iny zaza iny ihany fa ihany koa afaka misolo vava an'iny zaza iny raha ohatra misy raharaha ilainan'izany hanatrehan'ny lalàna, hanatrehan'ny fiarahamonina. Zany hoe tena misahana tanteraka mihitsy ny amin'ny fitaizana sy ny fanabeazana sy ny fitarihan-dalana sy ny fiarovana. Tamin'izany fotoana izany ary ny zanaka mpandova nyreny olona manandaza reny dia ampianarina miady mihitsy, mitondra sabatra, ampianarina tolona, ampianarina mampiasa an'ireny antsiny hoe baton reny, ampianarina zavatra maro, ampianariny mikabary, ampianariny maneho hevitra sy ny sisy. Zany hoe ny etaetan'le ray dia ho lehilahy tena manana ny maizy azy, olona tena manana ny maizy azy ny hafaran'io mpandova io. Dia famarina mahafinaritra be ohatr'izany nanoharany Jesosy Kristy tompo ny amin'ny asan'ny fanahy masina eo anivon'ny mpianatra. Zany hoe taky ny teny mivantana aminao ny tompo androany hoe tsy andeha irery ianao, ny fanahy masina anampy ianao, afa ao anaty. Iny ny resantsika hoe ny fanahy miara-milaza ny fanahintsika hoe abaray zay le fahatsapana hoe noraisina, acceptation, noraisina ianao. Raha va ny olona ny tsy mahatsapa hoe noraisina tamin'ny fosy tampitiavana izy, tonga dia misy zavatra mibahany, misy an'le atsotsika hoe blocage. Fa ianao tsy oloko azy amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa zanaka ianao, nanomboka hatramin'ny nandraisana ny famonjen'i Jesosy Kristy tompo. Zanaka ianao, zanaka noraisina manontolo, noraisina amin'ny fahafeno, zanaka tiavina, zanaka tsy njovina hatramin'ny antsiprian'ny fiainana. Ary zay nyresantsika andro lay olona zay nilazaiko teo aloha hoe mpitaiza, mpanampy, mpisolo vava, mpampahery, mpanohitsaina, mbola tsy voafetra ary le izy, parakletosy ny anara. Dia zay koa nataoko lohateny androany amin'ny tinana aminao ny amin'ny asan'ny fanahy masina ho anao zay ny ampianatra anao izy. Zava-dehibe mihitsy zany, akoatra n'ilay fanentanan'ny fonao, akoatra n'ilay fampahirezina ny hoe zanaka ianao. Noho izany ianao afaka mivavaka tsy hoe rehefa mizaka amin'Andriamanitra no dia antso azy hoe tompo, fa tsy miteny diso zany fa tompo tokoa izy. Fa sitrak'Andriamanitra kokoa, baiboly no manambara an'izany.
tsara ny atsonoan'andriamanitra hoe adonay na tompo fa sitrany kokoa ianao manaraka ny fampianarany Jesosy Kristy hoe rehefa mivavaka nareo rainay izay midavatra satria rainao io ary ny fanahy masina miara milaza ny fanahinao zanak'andriamanitra ianao tsy fanahy-pahandevozana ho amin'ny tahotra indray io fa fanahy ny zanaka natsanga miantso hoe aba ray io aba zany dia loharano ny poirana loharano ny soa rehetra dia ny fanahy masina ny mandresy lahatra anao ny amin'izany ka ny fanahy masina ihany koa mampanitra anao hivavaka tsy fantatsika io zay vavaka tokony ataontsika dia ny fanahy zo mifona ny fitaraina tsy azo tonono ao anatin'ny asa ny fanahy masina daholo zany fa eto indray dia mifanahy masina no mitaridalana atsika mampianatra atsika eny tsarany ety ina moa dika ny baiboly boky inona no anatin'ny baiboly soratra masina atsonako hoe tenin'andriamanitra fa tsy zay rehetra mamaky an'io akory dia ahazo ny hevitr'andriamanitra tsy hoe rehefa mamaky ny teny ianao dia ho azonao ilay hevitra fa ny fanahy masina no manampy atsika handray avao amin'ny soratra masina ny hevitr'andriamanitra sika moa ma francophone atsika dia azo fitinina hoe connaître la pensée de Dieu en lisant la parole de Dieu hitanao zany fa ny fifandraisanao amin'ny fanahy masina dia mahatonga anao tsy ho kamo ntsony hamaky baiboly betsaka ny kristianina tsy dia mamaky baiboly betsaka koa raha mpitory teny tsy dia mamaky baiboly hanika indraindray lasa tsy fitoriana filazantsara ntsony le izy fa dia amin'izao fotoana izao efa miely be mihitsy resaka développement personnel indray fitaizana ny maha olona tsy tena le olona araka ny fanahy fa aranofa ahoana ny fomba ambiazana ahoana ny fomba tafitana ahoana tsara zany fa tsy izay ny tena asan'ny fanahy masina any amin'ny toeram-pampianarana any amin'ny sekoly ambony amin'ireny conférence karazany ireny afaka maray an'izany ianao fa tsy ampy zany fa rehefa miresaka mifanahy masina tsika dia mifanahy masina mihitsy no mitaridalina atsika alalan'ny hevitr'andriamanitra zay natonga ny salamo fa 7:10 am'zato miteny hoe ampahiratony masoko mba hitako zava-maka ao anatin'ny teny ao anatin'ny toe-javatra anankiray ilaina malalan'ny hevitr'andriamanitra fanahy masina mitarika ianao an'izany fanahy masina koa dia mampahery ianao ary rehefa feno ny fanahy masina dia feno hery ny fanahy masina dia mamokatra fitiavana rehefa feno ny fanahy masina dia mivokatry ny fanahy fitiavana ny fanahy masina manolo-tsaina ny fanahy masina manome fahazavana matetika rehefa miresaka le antsona illumination dia avy atrantsika dia miresaka karazana fikambanana miafina resaka illuminati zany resaka zao fa ny fanahy masina tena mitondra hazavana mihitsy ao aminao mitondra fitariana etretinao zany hoe ny lalan'ny marina toy ny fipoakandro maraina miamazava mandra-patonga amin'ny taotao-vovona zaho izay an'olo-tsainanao ampianatranao ny lalina tokony alehanao tsy araka ny frean'izao tontolo zao na lojika n'izao tontolo zao fa manana ny lojika n'andriamanitra azay mahatonga ny olona araka ny fanahy izy dia tsy fantary ny olona fa ny fanahy masina mampianatra atsika satria fantany manokana isika zay ny fifandraisan'ny ray sy zanaka mantsy tsy dia hitovy daholy ny tondrany ray ny zanany rehetra satria ireo zananyreo samy manana ny maiza samy manana ny toetrany samy manana ny tontolo ivelarany samy manana koa ny taontanjona tian'andriamanitra le ray hitondrana azy no zany ny fanahy masina tena mitondra atsika tsiraray avy ary zay koa ny tsy mampetiny mifampitsara satria samy manana ny endrim-piainana ny zanak'andriamanitra fa ny zava-dehibe dia mifanahy masina dia ory zany fahasamihafantsika zany dia zavatra iray loa kosa
dia mitona antsika hibanjina an' Jesosy Kristy, hifantoka an' Jesosy Kristy. Dia aoko feno ny fanahy ianao, maneke ho taria ny fanahy, raisy ny fampahireza ny fanahy, ary dia rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra mangataha ny fampianarana ny fanahy masina ho tahinany ianao ao anatin'izany fampianarana izany. Amen.